Zany amin'ny lafim-baovao fa dia kosa itirantsika ny vaovao momba ny fanomanana ny fifidianana. Nisokatra nanomboka androany ifandraisana ny antotarataratasy ho an'ny kandida irotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Raha ny zava-misy teny anivon'ny OVEC ho an'ny distrikana Tsimondrambo tsy mbola nisy ny nametraka antotarataratasy filatsahako fidiana tamin'ity andro voalohany ity. Tsy mbola nisy tamin'ity andro voalohany ity ny kandida nametraka ny antotarattasy filatsahako fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teo anivon'ny Braun-Novec na ny organe de vérification des enregistrements de candidature teto amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano. Raha ny fanazavana dia ny olona maka toromarika sy fanazavana momba ny antotataratasy ilaina raha irotsaka ho fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina tanàna no tena betsaka tonga nanantona teny amin'ny Novec. N'olona efa tonga manontany hoe ina daholo ny dossier tokony ilaina amin'izay zavatra izay. Ilay izy zany raha jarena zany dia ny mikasika inona atao daholo ny antotataratasy ilaina, inona ihany koa zany ireo sokajina olona tokony afaka hirotsaka ny fifidianana. Izay zany ny fanontaniana mipetraka hatreto aloha. Le hoe tonga dia anatitra dossier na ampita dossier mbola tsy possible zany fa mbola manontany fotsiny izy hoe inona ny antotataratasy rehetra dia tokony ilaina ahafahana mirotsaka ho ben'ny tanàna sy ho conseiller communal. Ny tonga ny na dia olona tsy latsaka raha fa anontany fotsiny izy aloha fanontaniana zany ny androany ny tena be dia be hoe inona ny antotataratasy ilaina fa le hoe olona tena hoe irotsaka anatitra dossier mbola tsy misy. Satria na le dossier antotataratasy jereny ara mbola tsy fantany hoe reto daholo ohatr'izao ny zavatra ilaina. Dia izay zany mampiezaka le mpiasa le hoe olona tanatin'le OVEC na Antananarivo Atsimondrano manome an'izay zavatra izay. Fantaro ary inona ireo antotataratasy takina amin'ny kandida irotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Taratasy ilaina izay nazavaina teo zany dia ireto avy. Voalohany indrindra zany déclaration individuelle des candidats. Rehefa koa zany dia misy les déclarations collectives na candidat. Dia rehefa eo misy bulletin de naissance na fiche individuelle na photocopie légalisée an'ny carte d'identité nationale certifié en 4 exemplaires ihany koa. Mila zany certificat délivré ny avy amin'ny centre fiscal amin'ny resaka mombana hoe hitrany. Mila ihany koa zany photocopie certifié en conforme le quittance zany andoavana le caution. Dia mila ihany koa zany resaka mo certificat d'inscription sur la liste électorale izay ahafahana hoe fidy marina le olona io. Mila ihany koa zany matrice na support électronique resaka mombana hoe misy photo 4 an'le tête de liste zay irotsaka ben'ny tanàna. Mila ihany koa zany extrait na casier judiciaire an'le olona zay latsaka na ho ben'ny tanàna na conseiller. Mila ihany koa zany io certificat délivré ny administration centre fiscal. Ary mila an'le hoe izy atao mandataire an'le candidat. Momba fandraisana anjaran'ny kandida amin'ny fanontana bulletin tokana ary fahafahana mirotsaka ho fidiana dia miankina amin'ny isan'ny mpanolotsaina ho fidiana no abetsaka izany araka ny didim-panjakana mivoaka tamin'ny filakevitry ny gouvernement omaly. Mahatratra 3 tapitrisa ariary ny efain'ny kandida maniry ny rotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ho an'ny tanan-dehibe hafa manana mpanolotsaina ho fidiana 7 hatramin'ny 7 dia 4 ariary hatramin'ny 2 tapitrisa ariary ny fandraisana anjara efain'ny kandida. Momba ny commune ambanivohitra 3 ariary hatramin'ny 5 sy 3 ariary no tsy maintsy efain'ny kandida ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Marihana fa hitohy hatramin'ny 7 Mey 2024 ny fametrahana ny antotataratasy filatsahako ho fidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina eny anivon'ny OVEC.